Napetraka ny 5 jona teo ny vato fototra voalohany manamarika ny fanombohan'ny asa ao amin'ny fanarenana ny rovan'Ambohidratrimo. Rova izay nomotsan'ny afo ny aliny 14 aogositra 2024. Ny tsy fampian'ny entomanana sy ny fiandrasana ireo tolo-tanana no isan'ny antony tsy nahafahana nanangana azy ity aingana araka ny fanazavan'ny ben'ny tanànan'Ambohidratrimo. Isan'izany ihany koa ny fiandrasana andro mapety ny fanarenana ara-panandrona gasy hoy ny filohan'ny fikambanan'ny rovan'ny Marivatana. Tompon'antoka ao amin'ny fiantohana ny fitaovana rehetra sy ny vola ilaina amin'ny fanamboarana ny fikambanana tamma izay ivondronan'ireo andriana avy ao Ambomanga sy teratany Réunionnais raha ny fanambarana. Tamma Réunion manao azy zay Ambohidratrimo zany manara-maso fotsiny zay le asa hoe verina vana tam'lohan'ny ihany ve le izy fa mifantaniana dia andry zareo zay tsy mitoresaka vola mihitsy amin'ny izy teo moa zany amin'ny marova azy tsy maintsy misy manaraka tilikiandro zany zay androany zany fa nitsaiko zao dia dia volana tsara fenomanana zay zao androany fa tam'le nandrava zay maisy mbolana zany dia fanarahana atao zany pitsopitsony rehetra malagasy tsy firenenaka. Nanarahana ny fomba malagasy rehetra ny fanombohana ny asa. Tsy tokony hisy mihitsy fanambarana ho fanompoan-tsampo ny ben'ny tanàna fa fanajana ny fomba mampanao no tanterahany. Ny fombantsika malagasy mila tandrovana, mila ajaina. Tsy hoe rehefa manao an'izay dia hoe manao sampitsika zany aza potehana amin'izany ny saina aza manaiky fotoana amin'izany no fa ny maha-firenena ny firenena anankiray dia ny sotoavina ka tia nopotehana io firenena raha io dia ny sotoavina aloha ny potehana voalohany ary izay mahatonga anay amin'izao fotoana mifoko fa tsy ho amelana mihitsy raha tsy ny sotoavina malagasy hiarina ary ny fanombohana ny zava-dehibe dia tsy mbola voavarotra kosa hatreto ny faharetan'ny asa ho amin'ny fanarenana ny rovan'Ambohidratrimo.